Faly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesoa Kristy ilay tompo sy lohan'ny fiangonana indray riavako. Nahatratra ity andro anio ity izay anomezan'ny tompo ny famondrampo ny isan'andro ka manginy atsika n'aiza toerana misy atsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra mofonaina isan'andro izao. Andeha hivavaka ary hangataka ny fitarihan'ny fanahy isika. Ry Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Lay Andriamanitra tonga olombelona, lay teny tonga nofo, lay Andriamanitra mitoetra anday ka miara-monina aminay. Ianao Jesoa no mahalala ny aty fanahinay rehetra satria efa niara-nonina taminay ianao ary mbola mitoetra eto anivonay ihany koa. Ary aminao no anandratanay ny fanahinay ankehitriny, hidera sy hankalaza amin'ny voninahitra anao ary misaotra anao noho ny famondramponao lehibe, tsy takatry ny saina sy tsy azo tononona. Andreny teninao zay ankehitriny, lay teny mamelombelona ny fo amam-panahinay, lay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, koa tario amin'ny fanainao masina ny teninao mba hitoetra betsaka sy hanjaka ty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay. Amen. Ny bokon'ny Zakaria mpaminany toko 9, ny 4:4 hatramin'ny 7:10 no mofonaina voalatra ho antsika amin'ity andro anio ity, vakina amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo. Hony soratra masina. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro, toy ny nisainako hahatonga loza aminareo tamin'ny nampahatezerany razanareo ahy, ho Jehova tompony maro, ka tsy nanenina aho, dia ho toy izany kosa no isainako hanisy soan'i Jerosalema sy ny taranako Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo. Izao no zavatra ataonareo: samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina, mitsara hahatonga fiadanana ao ambavahadinareo, ary aza misy mieritreritra ao amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza ty fianiantsito, fa izany rehetra izany dia halako ho Jehova. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona mandrakariva ao aminareo ane riavako ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy, lay tompony finoantsika. Amen. Ny hevitry ny teny hoe Zakaria riavako dia ilay adika amin'ny dika teny tsotra manao hoe izay tsaroan'Andriamanitra, na ihany koa hoe Andriamanitra mahatsiaro. I Zakaria dia teraka tany amin'ny fahababona tany Babilôna, saingy ny asa kosa tao aorianan'ny fahababona tany Babilôna. Eo anatrehan'ny fahababona dia mahatsiaro Andriamanitra araka ny anaran'i Zakaria, ka indro manome valiteny homban'ny fahasoavana ho an'ny tanànany izay voafidiny dia i Joda sy i Jerosalema. Andriamanitra mahatsiaro ka mandrotsaka fitahiana sesehena ho an'ny vahoakany. Izany no tazantsika amin'ity mofinaina antsika ity. Miariary eto ary riavako, ny loharanon'ny fiadanana. Ny loharanon'ny fiadanana voalohany indrindra dia avy amin'ny famondrampon'Andriamanitra. Ny loharanon'ny fiadanana dia avy amin'ny famondrampon'Andriamanitra. Rao mantsy ny voalaza raha mamaky sika amin'ny 4:4 sy ny 5:10, dia hoy ny 5:10 manao hoe: dia ho toy izany koa no isainako hanisy soan'i Jerosalema
sy ny taranak joda amin'izany andro zany. Rehefa jerena ny dikateny iombonana na ny diaina dia izao ny dikateny manao hoe izao manko nolazain'ny tompon'izao rehetra izao tamin'ny nampahatezerany razanareo ahy dia nihevitra tonga loza aminareo izao tompon'izao rehetra izao ka tsy nisalasala hatanteraka izany. Fa ankehitriny kosa dia mihevitra ny anisy soanareo aho, mihevitra ny anisy soanareo aho poniny Jerosalema sy Joda ko aza matahotra intsony ianareo. Ry havako malala, miverimberina ao anatin'ity toko fahavalo ity ny maizy azy an'Andriamanitra sy ny toetrany mifandray amin'reto vahoaka voafidy ireto. Hitantsika ohatra any amin'ny 15 raha mamaky isika dia hitantsika fa Andriamanitra sari-piaro izy, ka hoy voalaza hoe sari-piaro dia sari-piaro anziona aho. Eny, sari-piaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Andriamanitra sari-piaro izy, ary ambarany 17 fa efa tafaverinao ziona izy ka honinao. Hoy voalaza manao hoe efa tafaverina eto ziona aho ka honina eo afovoan'i Jerosalema. Andriamanitra monina ao amin'ny tanànany no indro manisy fiadanana sy manisy ny fitahiana ho an'ny vahoakany. Eo amin'ny 9 sy ny 7 dia hitantsika fa Andriamanitra manao fahagagana izy ka dia hiara hipetraka ny lahy antitra sy ny vavy antitra amin'ny zaza madinika hiara mandeha eny an-dalana. Zany hoe zany tena fahefan'izy Andriamanitra, ary fahefan'izy Andriamanitra ary raha teo ainga manokana avy amin'izy Andriamanitra no androtsahany fitahiana sy fiadanana ho an'ireto vahoakany reto. Arak'izany dia mazava fa raha miresaka fiadanana isika ho an'ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hahatsiaro fa avy amin'Andriamanitra ny fiadanana. Izy Andriamanitra no fiadanana, ary safidin'izy Andriamanitra mahadiodio no mandrotsaka ny fiadanana ho an'ny vahoakany. Noho izany no ny amin'izy Andriamanitra, fa tsy noho ny amin'ny vahoaka no ny amezany izany fiadanana izany. Andriamanitra mihitsy ry havako no manomana ny fiadanana ho an'ny vahoaka. Rehefa vakintsika ny 10 faha 1 faha 12 amin'io tenin'Andriamanitra io. Ry havako malala ao amin'ny tompo, rehefa nandinika ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny asany ary ny teniny isika dia nahatsikaritra fa averin'i Jesosy mandrakariva ny fanononana ny fiadanana ho an'ireo mpianatra na ny apôstôly zany, indrindra talohan'ny fotoana izay elany tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity. Ary izay hitantsika misongadina ao anatin'izany tenin'i Jesosy zany dia ny fanambarany fa izy mihitsy no fiadanana. Ho mantsy ny Jaona toko fa 14, ny 17 manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Arak'izany dia miharihary fa ilay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no loharano ny fiadanana ho an'izao tontolo izao. Noho izany ho fampiarana dia tsy anjarantsika olombelona mihitsy no mikatsaka ny fiadanana, tsy anjarantsika mihitsy no mampietsika an'Andriamanitra hanomezany fiadanana. Safidin'Andriamanitra zany, ainga manokana avy amin'izy Andriamanitra zany, fanapahan-kevitra mahadiodio-n'izy Andriamanitra no hanome fiadanana ho antsika. Tsy itsika mihitsy no handona tapany an'Andriamanitra mba handoavany erany ho antsika, fa miharihary fa tahaka ny famondram-pony amin'ny vahoaka izay noho ny aminy fa tsy noho ny amintsika no hanomezany fiadanana raha teo ho antsika. Ny famondram-pon'Andriamanitra
no anomezan'ny fiadanana ho atsika. Fa ny zavatra faharoa zay hitantsika eo amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa ry havako malala, eo amin'ny andiny ny 9 sy ny 17 dia miariary fa ny loharan'ny fiadanana dia ny fanaovana ny marina. Ny loharan'ny fiadanana dia ny fanaovana ny marina. Zao mantsy ny voalaza manao hoe izao no zavatra ataonareo, samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina, eny mitsara hahatonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Aza misy mieritreritra am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fianinana tsy to, fa izany rehetra zany dia halako ho Jehova. Tamin'ny taorian'ny fahababoana tany Babilôna, tamin'ny vanim-potoana izay nodiana tanin-drazana, nodinin'ny Jiosy tanin-drazana, dia nanjaka ny tsy fahamarinana ara-piaramonina, na le antsointsika hoe injustice sociale. Nanjaka zany ka betsaka no nanao ny kely tsy mba mamindro, betsaka no ny haladanja teny an-tsena, betsaka ny fanaovana vato-tsindriazana, ny kely dia notsindriana mandrakariva ka ny manana memanana, ny tsy manana mety tsy manana kosa. Eo alohan'izany dia mampiariary Andriamanitra fa te hampanjaka ny fahamarinany amin'ny vahoaka izy. Hitantsika izany mantsy eny amin'ny andininy 9 ohatra amin'ity Zakaria 9 ity, dia hoy ny voalaza amin'ny tapany 2 manao hoe ary Jerosalema dia atao hoe tanàna ny fahamarinana, lay Andriamanitry ny fahamarinana no te onina sy hampanjaka ny fahamarinany eo amin'ny tanàna voafidiny, dia i Jerosalema izany. Lay Andriamanitra te hampiorina sy hamponina ny fiadanana sy ny fahamarinany no tazantsika miantsehatra eo amin'ny vahoaka. Asehon'ny tenin'Andriamanitra fa miainga amin'ny mpanompony ny fanaovana ny marina. Hitantsika izany eo amin'ny 7 andininy 1 hatramin'ny 4 manomboka any amin'ny andininy 7 mihitsy ary, dia hitantsika fa ny mpaminany na ny mpisorona mihitsy no nantsoina hanao ny marina, kanefa dia indrisy no lavon'ny vahoaka zany ka nampatezitra an'Andriamanitra, ary nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra niatra tamin'ireo vahoaka reo. Zany no hitenenana eto amin'ny andininy 17 tapany farany manao hoe ry zany rehetra any dia halako ho Jehova, ny fanaovana ny tsy marina, ny fanisiana ratsy ny namana, ny fianina tsy to, dia halan'i Jehova ka nahatonga fahatezerana ho an'ny vahoaka. Fa mifanohatra amin'izany kosa dia ambara fa fitahiana sy fiadanana no hampanjakan'Andriamanitra amin'ny vahoaka raha toka manaraka raha toka mifikitra sy manaraka amin'ny marina izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 7 manao hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro, ny fifadikanana amin'ny volana 4 sy ny fifadikanana amin'ny 15 sy ny fifadikanana amin'ny 17 ary ny fifadikanana amin'ny 10, dia samy ho tonga fifaliana sy faharavoravoana ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Ny fanaovana ny marina no fepetra tokana hahazona ny fiadanana sy ny fifaliana avy amin'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsaroantsika fa efa nambarany Mika izany tenin'Andriamanitra izany any amin'ny Mika 9:9 manao hoe ry olombelona, efa naseho aminao zay tsara izay ilain'i Jehova aminao, dia izao ny anao ny marina. Takiana amin'ny mpanaradian'Andriamanitra rehetra ny fepetra ny fahamarinana mba hirotsahan'ny fiadanana, hirotsahan'ny fahamarinana amin'izy ireo. Ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika dia tokony hisy fahamarinana. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia takiana fahamarinana.
ny fiainam-panompotsika dia takiana fahamarinana. Ny amin'izay rehetra momba ny tenantsika dia takiana zany fahamarinana zany. Eto amin'ity 9:40 sy 7:70 ity dia ambara fa ny resam-pitsarana dia takiana fahamarinana, hoy izy mitsara marina. Ambara fa ny eritreritra ao am-po dia takiana fahamarinana. Eo amin'ny 7:70 aza mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo. Amin'ny fianitso zany hoe amin'ny fianianana dia takiana fahamarinana. Raha ho tanteraka zany dia hoy ambarany 9:40 tapany farany hoe dia atonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Tsy fiadanana katsahana ary na aroa fa fiadanana aterin'Andriamanitra eo amin'ny tokonam-baravarany marina. Zany no hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ety ampamarana anary avako dia misarika ny saintsika rehetra zao tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra irery ihany no marina. Izy no efa niteny tao amin'ny Jesosy Kristy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Lay Andriamanitra marina te hampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny firenena azy, no indro mandrotsaka fiadanana araka ny naim-pony, araka ny safidiny, araka ny fanapahan-kevitra madiodio avy aminy. Zany no hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Dia ny anjarantsika manaraka ny sitrapony hanao ny marina, fa anjaran'izy Andriamanitra ny manome ny fiadanana mananambiampy ho antsika. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Jesosy Kristy marina, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao no nisy-piainana ka nahatonga an'izao tontolo izao nanana anjara sy misitraka ny famonjenao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo indray, izay mampanantena sy mampahery ary manamafy aty anatinay ny fanantenanay anao Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, lay loharano fahasoavana sy ny fitahiana rehetra izay efa nanome izany ho anay hatramin'ny voalohany ka ho mandrakizay. Ndreto izay Tompo, vonona hampiatra ny marina amin'ny fitsarana, amin'ny fisainanay, amin'ny fifandraisanay amin'ny namanay, ary indrindra amin'ny ataonay, mba tsy hiara-ny fahatezeranao Andriamanitra, fa hirotsahany fiadanana sy ny famondram-ponao. Tompo, mivavaka izay anio ho amin'ny fanomanana ny tena fofana ny ainay, hiatrehanay ny fanompona masina izay atao eo anivon'ny fiangonanao raha mpitso andro voalohany amin'ny herinandro. Tompo, tahio manokana ireo tompona anjara rehetra ao anatin'ny fiangonanao mba hanana ny fifantohana sy ny faharetana, ahafahany mitondra ny hafatra ao Andriamanitra marina ho an'ny vahoakanao. Fa mivavaka ihany koa zahay ho an'ny fiangonanao tsiraray avy, mba hanana izany fiainam-pahamasinana eo am-pitsenana ny voninahitra ao lehibe. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay eo, asehoy ary ny herinao ka hombao amin'ny elatrao ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.